Andriamanitra, ny fahasoavan'i Jesosy ry havako. Amen. Andriamanitra, midera anao izay amin'izao maraina izao, amin'ny mampamorona mpahary anao. Ary izao maraina vaovao, andro vaovao izao, dia mbola vokatra izany faharianao izany, ka dia misaotra indrindra Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anisy rahampitso ry havana dia niraka ampanaovin'Andriamanitra ny olombelona rehetra tsy hakanavaka, na izy na izy, ary na izy eto ambonin'ny tany, izany indray no andeha ho jerentsika. Ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ary ny andiny soratra masina. Ary Andriamanitra nitso-drano azy hoe: maharoa fara sy mihabetsahana ary mameno ny tany ka mampanompo azy, ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mitsiketsika ambonin'ny tany. Amen. Genesis 1:7-20 no misy an'izany andiny soratra masina izany. Araka ny teniny teny am-piangonana dia hozaraina roa ry havana izy ity. Ireto ary ny iraka ampanaovin'Andriamanitra, ampanaovin'Andriamanitra anao, ampanaovin'Andriamanitra antsika olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Misy roa izy. Voalohany io dia sady fizarana voalohany jerentsika anio, dia rahampitso ny faharoa sady farany. Inona ny voalohany hitantsika eto? Miteraka. Miteraka ary miteraka maro mameno ny tany. Tsy tanteraka izany raha tsy mifanambady ny olona, lahy sy vavy. Ary ny fanambadiana ho antsika ry havana dia ara-dalàna rehefa vita soratra any amin'ny komina na ny mairie, ary indrindra koa voatso-drano vita fanamasinana any am-piangonana. Izay vao ara-dalàna izany. Araka izany koa dia maherezitsika tsirairay avy. Manaraka dia entanina mbola hiteraka maro ny olona. Eny, azo tenenina mihitsy hoe manaova tera-bitro, satria mbola malalaka ny tany. Eny, hatramin'izao ary. Ary tokony ho ampy ho an'ny velona rehetra eto an-tany, any amin'ny faritra misy azy. Misy ny olombelona tsirairay avy ny harena misy ao. Misy ny harena ambonin'ny tany, misy ny harena ao anatin'ny tany, ny any ambanin'ny tany sy ny any amin'ny ranomasina. Fa lasa nikorontana izany, ary nisy ny mahantra rehefa lavo ny olona. Hitantsika manomboka ao amin'ny Genesisy 1:7. Tokony samy hanana ny harenany ny olombelona tsirairay avy. Ahoana ary no hatanteraka an'izany amin'izao androntsika izao? Sady hijanona ho nofinofy fotsiny ihany? Iza no irahan'Andriamanitra hatanteraka an'izany? Mamperitreritra ry havana. Ary norina tokantrano ka hanana ankonana no iraka ampanaovin'Andriamanitra antsika. Ny fianakaviana maromaro no mitambatra ho lasa foko, ary ny foko maromaro no lasa firenena. Izay no tanjon'Andriamanitra. Noho izany dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra loatra ny famerana ny zaza ateraka. Izany no nahatonga ny mpanao salamo manao hoe: indro lova avy amin'i Jehovah ny zanaka maro, tamby nateraky ny kibony. Hoy ny salamo 120:1-3. Ary ny andininy fahadimy tapany voalohany amin'ny salamo 120:1 koa dia mbola miteny hoe: sambatra izay mameno ny trano zana-tsikany amin'ireny. Sambatra arak'izany izay maro anaka. Ry havana, ny rahana hanana ankonana ary sika, taranaka farasy dimy. Izany no naharian'Andriamanitra ny olombelona, lahy sy vavy. Koa dia mahereza ry havako. Amen. Tapitra ny fizarana voalohany, fa dia ho toizantsika rahampitso indray ny fizarana faharoa. Mivavaka ary sika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, saotranao ary fa niteraka no nanaovanao ny olona ho lahy sy vavy. Ampio izahay. Ampio Tompo ny lahy sy ny vavy rehetra, mba tsy ho tafahodina any amin'ny fanambadian'ny mitovy fananahana, fa tena tsy ankasitrahanao izany. Ny hanana taranaka Tompo, ny tanjonao anaika dia ampio ary. Ampio izay rehetra manambady rehetra, eny indrindra mana-taranaka, mba hatanteraka ny fanabeazana, ny fitaizana, ary mba ho tonga olombanona olona araka ny sitraponao. Ary izay tsy niteraka kosa Tompo dia ampahirezo. Ianao no aoka mba hanome taranaka ho azy ireny araka izay fombanao mahagaga. Dia ireny hasaingan-tany amin'ny anaran'i Jesosy izany Tompo. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.